Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tamin'ny ady lehibe voalohany tamin'ny taona 1770 ka hatramin'ny 1770 tany amin'ny faritany atsimon'ny Rusia ary akaikin'ny Turkia dia nisy zazavavikely armenianina anankiray tokony ho enitaona izay nosamboriny manamboninaahitra Turka ifada satria nilaza ny tena no kristianina ity zazavavikely ity. Mahantra tokoa ilay zazavavikely sady tsy ny kiraro no rovidrovitra ny akanjony nefa ririnina ny andro tamin'izay na mirifiry tokoa. Mpivavaka mahomedanina reto ny sambotra azy reto noho izany dia indreo izy efa dafa nanomboka nandrahoana sy nitrerona ilay zazavavikely kristianina. Manaiky homomedanina ve ianao ry kialakely? Sanatria tompoko ho ilay zazavavikely. Ho sambatra ne ianao raha vao miova ho mohamedanina e? Alefa hianatra any an-tsekoly ianao omena fitafiana mafana dia omena sakafo tsara ho reto manamboninahitra. Tsy ho mohamedanina tompoko lahy. Tsy andaony finoko an' Jesosy Kristy tompoko na oviana mihitsy re ahy ho ilay zazavavikely. Efa maty avokoa ne ny ray aman-dreninao e? Ny tranonao efa rava, tsy manan-koanina ianao. Tsy aleon'ny kialakely ve miditra ho mohamedanina toy izay ho fatika ny hoanana toy izao e? Mazava reny teniko e ho ilay kialakely. Tsy hiova satria kristianina, tsy hivadika amin'ny finoko aho. Okizay ho reto manamboninahitra nenti-pahatezerana. Aza mifandahatra amin'izay zaza adala sy ratsy vitana. Zao no ataovy. Ento mandeha io zazavavikely io dia ampidiro anatin'ny lavaky ny alika. Nefa raha ohatra ka miova izy manaiky ho mohamedanina dia avelao ihany. Kristianina ora zazavavikely, tsy hiova. Tamin'izay indrindra dia nentin'ny zareo tokoa ity zazavavikely tia tena tsipiny tao an-davaka maizina izay misy amboa masika anankenina efa lian-dra fatratra ka vonina andrapaka izay hazany tafiditra ao. Avy eo dia lasa izy efa da rehefa avy nanipy an'ilay kialakely sady vinitra dia vinitra tokoa no nanakora sy nandatsa andra zazavavikely. Noho ny ampitso maraina dia indreto fa niverina izy efa da mba hijery izay nanjoan-dra kialakely. Inona ny hitany hoy ianao? Indro ilay zazavavikely mandry reniko ny torimaso eo afovoan'ireto amboana ankenina ary ny lohany dia niondana tamin'ny anankiray tamin'ireo amboa ireo. Eny, tena marina tokoa ny tenin'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 4:30 manao hoe ny anjelin'i Jehova dia mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Sanandro mufunaina raswawampu fazamalaina fartumuchani andriza Matsiaro resi veiana
zaza dora. Dalilio amiko gety baiboly. Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Isaia toko 7:20. Faminaniana ny amlozanjoan'ny Tiro. Midradradradra ianareo ry sambony Tarsisy eo, fa rava Tiro, ka tsy misy trano sady tsy azo idirana intsony ao. Avy tany amin'ny tany Kitima no nanambarana izany taminy. Mangina ianareo mponina morontsiraka, ny mpandrato avy any Sidona, izay mandeha eny ambonin'ny ranomasina no efa nampanankariananao. Teny amin'ny ranobe ny variny sy ora, dia ny vokatry ny elika nampiditra rena ho azy. Ary tonga tsena ny firenena izy. Ao koa menatra ianao ry Sidona, fa ny ranomasina dia ny fiarovana mafy ao an-dranomasina efa niteny hoe tsy mbola nihetsi-jaza na niteraka, tsy mbola nitaiza zatovo na namelona virijiny. Rehefa retany Egipta izany dia torakovotra izy noho ny nanjoan'ny Tiro. Mitaho any Tarsisy ianareo, midradradradra ry mponina morontsiraka. Zao va no manjoanao ilay nravoravo izay efa naorina hatry ny fony fahagola sady nentiny tonga ny vahiny any lavitra any. Iza no nikasy izany amelezana ny Tiro mpanome satroboninahitra izany, mpanapaka ny mpandratony, olo malaza amin'ny tany ny mpivarony. Jehovah tompony maro no nikasa izany, mba hampetriny ny fiavonavony voninahitra rehetra sy analana ny voninahitry ny olo malaza rehetra amin'ny tany. Ry Tarsisy zanaka vavy, oka ianao hanafitra ny taninao tahaka ny ely, fa tsy misy fifehezana intsony. Ny tanan'i Jehovah naninjitra tambonin'ny ranomasina, nampiororony ny fanjakana. Jehovah efa nandidiny amin'ny Kanana mba ho ravana ny fiarovany mafy. Ary hoy izy, tsy ravoravo intsony ianao ry virijiny afa-baraka, Sidona zanaka vavy, miainga mitaho any Kitima. Kanefa na dia izany aza tsy ahita fitsaharana tsy akory ianao.
indro ny tanin'ny kaldeanina tsy firenena intsony izy fa nataon'ny asiranina fonenany bibidiany nefitra manao tilikamby fitiliana izy ka mandrava ny lapa amin'ny mpanjaka ao ary mampody azy ho korotam-bato midradradradray ianareo ry sambony tarisisy eo fa rava ny fiarovanareo mafy ary amin'izany andro izany dia ho adinoana 70 taona tiro toy ny andron'ny mpanjaka iray ary rehefa afaka 70 taona tiro dia hiaran'ilay tononkalo ny janga manao hoe makalokanga ka mivezivezera ny tanàna ianao ry kala-janga adino mitendre tsara ka mahireza mivazovazo mba hatserovana anao ary rehefa afaka 70 taona Jehova hamangy ny tiro ka dia hiverina amin'ny filatanga izy sy hijangajanga amin'ny fanjakana rehetra manerana izao tontolo izao ary ny varony sy ny tangy azony dia ho hamasinina ho an'i Jehova tsy ho tehirizina na ho raketiny izany fa ny varony dia ho an'izay mitoetra eo anatrehan'i Jehova ho anina mahavoky sy ho fitahiana mendrika tarika nosy
fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Misaotranao manaraka tsy tapaka ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Naizanaiza misy ianao amin'izao fotoana izao dia miaraka aminao hatrany zahay eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Isorantsika ilay Andriamanitra be fitiavana manome tombonandro ho antsika. Tsy hoe zoantsika ny tsy maintsy mahazo tombonandro isanandro, fa fahasoavana izany. Ary ilayntsika ny misaotra an'Andriamanitra isanandro koa eo anatrehany. Vaovao isanandro ny famindrapon'i Jehova. Dia tokony hanararoatra n'izany tombonandro izany isika hanomezana voninahitra azy. Misaotranao manokana manaraka tsy tapaka ity fandarana vokaran'ny feon'ny fanantenana ity. Ary isaoranay manokana ianao izay tsy miaino fotsiny fa mandefa fanamariana, misy aza mandefa tononkalo mihitsy, misy manao fanakianana arahiny sosikivitra mahasoa. Zany rehetra zany dia tena ankasitrahana tokoa tompoko. Raha misy aminareo aza manana fandaharana dia soraty dia alefaso aty aminay, fa fiara-miasa tsy mihoatra n'izany. Marobe ny fanontaniana izay alefantsika mpiaino. Anisan'izany ny fanontaniana napetraky ny tanora anankiray. Te-hanao ny sitrapon'Andriamanitra ozy, fa ny ratsy ihany ny vitako. Matsiaro malemy mila ho kivy aho. Inona no tsy ambaratelon'ny fahombiazana? Indraindray mahomby, indraindray lavo, indraindray faly, indraindray kivy. Inona ny tsy ambaratelon'ny fandresena? Inona ny fiarovanao aho? Milohany hidirantsika amin'ny fahamalinana izay fanontaniana izay, dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitro, misaotra no nanomezanao anay tombonandro, nanomezanao anay tombontsoa, ho afaka mandray fananarana avy aminao. Ampio izay mba tsy hanampitsofina amin'ireny fananarana sy fampianarana ireny, fa ireny fanavotana ho anay. Mitovy amin'ilay tanora nametraka fanontaniana teo daholo zahay. Indraindray kivy, indraindray faly, indraindray mahazo hery, indraindray toa miravoravo tanana, indraindray mahomby, indraindray lavo. Raina io, omeo anay ny valiteny azo antoka, ny vahaolana azo antoka avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manasanao ary hiaino ny valiteny omeny Jehova. Ao amin'ny Salamo 7:7 Salamo 7:7. Inona ny iarovan'ny zatovo ny lalaka-lehiny tsy ho voaloto? Valiny ny fitandremana araka ny teninao. Ny fitandremana araka ny teninao. Izao koa ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:2, andiny fa 4:4. Jaona 1:2 ka ny andiny fa 4:4 ka ny tapany 5. Nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo, ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra, sady efa naresy ilay ratsy ianareo. Ny tsy ambaratelon'ny herin'ny zatovo eto ary mahatonga azy mandresy ilay ratsy, dia satria mitoetra ao anatiny ny tenin'Andriamanitra. Inona ny arovan'ny zatovo ny lalaka-lehiny tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Dia mijoro vavolombelona ny amin'izany ny tanora indrindra tamin'ny mpianatra Jesosy, dia Jaona izany. Raha nanoratra izy eo amin'ny Jaona 1:2 manao hoe: nanoratra taminareo zatovo satria mahery ianareo, satria mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra, ary zany no tsy ambaratelo ahafahanareo mandresy lay ratsy. Dia mipetraka ary ny fanontaniana:
manahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakinan'io teniny io. Ao daholo ny afatra rehetra izay mitondra ny vahaolana rehetra eo amin'ny fiainanao. Ahoana hoy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 7:112. Salamo 7:112. Atao-poko ny iraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Inona moa ny fitaovana izay nampiasain'i Jesosy mba handresena ny devoly tamin'ny fotoana nakany devoly fanahy azy? Azonao jerena ny amin'izany ao amin'ny Matthieu 4. Matthieu 4 manomboka eo amin'ny 1. Intelo ny devoly no naka fanahy azy, ary intelo Jesosy no nampiasa ny tenin'Andriamanitra, ny teny voasoratra avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra hoentina nanohitra ny devoly. Intelo izy no niteny hoe voasoratra hoe, ary tamin'ny fantelony dia voatery nandao azy ny devoly. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana, manahoana ny famakiantsika ny tenin'Andriamanitra? Manahoana ny fankafizantsika mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny afatra avy aminy? Inona re ny zavatra hitrange raha ataontsika mitovy fotsiny amin'ny fampiasantsika ny finday enti-tanana io ny Baiboly. Entintsika traizatraizy ny telefonina iny. Raha sanatria aza ka adino any an-trano dia vitantsika ny miazakazaka maka azy. Rehefa eny ambony bus na eny ambony fiara isika, eny na mandeha ny andalana aza, dia tsy mitsahatra mijery matetika aniny telefonina iny, mamaky ny afatra avy amin'ny namana na mandefa afatra ihany koa aza, ary tsy mitsahatra izany rehetra izany raha tsy efa hatory. Inona ireny zavatra mitranga raha tahaka an'izany ny fampiasantsika ny Baiboly? Ho tanteraka raha-baky teny amintsika mihitsy izay nolazain'ny mpanao salamo. Inona ny arovan'ny zatovony lalaka leny tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Atao am-poko ny iraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Na tanora ianao na antitra ianao, rehefa manao tsirambina ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy maintsy lafo. Ahoana hoy Jesosy, raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona. Izy tsy miteny hoe ny sasantsasany takan'izao mety ho vitanao ihany, fa na inona. Inona avy moa no fomba ifandraisantsika amin'Andriamanitra? Ny vavaka angatahana ny fanan'Andriamanitra, satria voalaza tsara amin'ny ten'Andriamanitra hoe izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Izay tsy manaiky ho tarihan'ny fanan'Andriamanitra zany na manahoana faripahaizany, na manao ahoana heriny, dia tsy afaka hiaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Faharoa, ny famakiana ny tenin'Andriamanitra araka izay efa noresantsika teo. Ary farany dia ny fiara-miasa amin'Andriamanitra. Isika ny na iza dia aoka ho tsaroana mandrakariva fa efa simba ny fahotana nandritra ny taona maro be ny fandimby, notorotoroana tamin'ny fahotana hoy Davida. Raha Adama sy Eva aza izay mbola nadiodio mihitsy avy eo ampelantanan'Andriamanitra, masina tanteraka, azony Satana nataony namitaka sy nandavo azy. Maika fa izaho sy ianao izay malemy ary nandova fahalemena avy amin'ny taranaka maro ny fandimby. Tsy azontsika ataony atoko-tena na iankina amin'ny fahendrena sy ny fahalalantsika ho afaka miaro tena eo anatrehan'ny herin'ny Satana, kanefa afaka mandresy isika raha miaraka amin'ilay efa nandresy ho antsika. Ka manomboka izao ary dia aoka ho tsaroana ao mandrakariva, indrindra fa ianao tanora, fa tsy misy antoka ho anao afa-tsy ny fifandraisana mitohy amin'ilay Jesosy zokinao. Amen. Tarika Jacqueline. Jesu apetrako anta
ekeo kambahampi ekeko latoky pity otariwa mindala kale rahatu lavuoma monze asa harina fianao efanianina fahita itai mandrakiza AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 Jesu matanterao rafika sanawai fa mamikyo dia mamikyo toko Jesu sio ivavao iduru si usa tiala na inu nazu otari wa mindala kale rahatu lavuoma monze asa harina fianao efanianina fahita itai mandrakiza otariwa mindala kale rahatu lavuoma monze asa harina fianao efanianina fahita itai mandrakiza asa harina fianao efanianina fahita itai mandrakiza fahita itai mandrakiza voasoratra hoe voasoratra hoe voasoratra hoe amikafaliana trano no iarabananao manaraka tsy tapaka ny fandaharan'ny radio advantista maneran-tany ny fandaharana voasoratra hoe no arahanao zao ko asainary ianao mba hanjoy ny fandaharana hatramin'ny farany iaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, sotranao izahay satria mbola menao fotoana indray ahafahanay miaraka mianatra ny teninao eto amin'ity onjam-peo ity. Sokafo ny sainay, ny fonay, ny masonay mba ahaizanay mandray ny tiana ho ampitaina aminay. Mehoanay ny fananao masina mba hanazava ny teny rehetra izay hovakiana eto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Mbola ao anatin'ny loha hevitra lehibe iray tsika namananary amin'ity anio ity, ny tenin'Andriamanitra loha ranonaina. Ny tenin'Andriamanitra loha ranonaina. Jesosy teny velona avy amin'Andriamanitra. Jesosy teny velona avy amin'Andriamanitra. Inona no anarana anambaran'Andriamanitra an' Jesosy amin'ny mahafanehoana ny sain'Andriamanitra azy? Misy toko sy andininy anankiroa reto afaka mamaly an'izay fanontaniana izay. Ny voalohany dia hitantsika ao amin'ny Jaona toko voalohany ny andininy voalohany. Jaona toko voalohany ny andininy voalohany milaza toy izao: tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ny valiny manaraka dia ao amin'ny Apokalipsy toko 7:10 ny andininy 7:10. Apokalipsy toko 7:10 ny andininy 7:10 milaza toy izao: ary miakanjo voafafy ra izy, ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Ny anarana anambaran'Andriamanitra an' Jesosy amin'ny mahafanehoana ny sain'Andriamanitra azy zany eto dia antsoina hoe ny tenin'Andriamanitra. Satria arak'izay voalaza tao amin'ny Jaona dia mazava ny fanambarana fa tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izay zany no anarana anambaran'Andriamanitra an' Jesosy amin'ny fanehoana ny sain'Andriamanitra azy. Inona no fomba nampiasaina ahatonga ilay teny ho tafiditra tao anatin'ny tantaran'ny olombelona? Zany hoe inona no fomba nampiasaina ahatonga an Jesosy Kristy ho tafiditra tao anatin'ny tantaran'ny olombelona? Jaona toko voalohany ny andininy 4:10. Jaona toko voalohany ny andininy 4:10. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Inona moa zany namananary no fototra ny avian'io teny io? Ny Jaona toko voalohany ny andininy 4 no mamaly an'izay fanontaniana izay namanary ilahy, izay manambara hoe izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Jaona toko voalohany ny andininy 4. Zany hoe izy izay resahany eto zany dia tsy izy akory fa Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no sy mpiainana. Izay ny fototra ny avian'io hoe teny io. Zany hoe Jesosy Kristy zany no tonga nofo. Jesosy Kristy zany ilay teny ho tafiditra tao amin'ny tantaran'ny olombelona. Arak'izany dia inona no anarana omen'ny Baiboly an' Jesosy Kristy ary? Jaona voalohany toko voalohany ny andininy voalohany. Jaona voalohany toko voalohany ny andininy voalohany. Mora tadidika ilay toko sy andininy manambara toy izao: izay hatramin'ny voalohany dia izay farenay, izay efa hitan'ny masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapain'ny tananay, dia ny amin'ny teny fiainana. Izay hatramin'ny voalohany, izany zany no anarana omen'ny Baiboly an' Jesosy Kristy. Hatramin'ny voalohany Jesosy zany dia teny velona avy amin'Andriamanitra. Satria araka ny voalaza ilay toko sy andininy vakiny namananary teo dia mazava ny fanambarana fa izay hatramin'ny voalohany, zany hoe Jesosy zany no tiana ambara eto hoe hatramin'ny voalohany. Jesosy mofo velona. Ahoana ny filazan'i Jesosy ny tenany? Jaona toko 9 ny andininy 5:30. Jaona toko 9 ny andininy 5:30. Zany mofinaina izay manantona tsy mba honoana, ary izay mino ahy tsy mba angetaeta intsony. Jesosy Kristy no nanao ny fanambarana eto. Fa inona hono izy? Mofinaina. Mofinaina. Izany mofinaina hoy izy, ary izay manantona
tsy mba honoana, tsy mba honoana, ary izay mino a tsy mba hangetaeta intsony. Hatraiza ary no iantsona antsika hoe iray tena ao amin'i Kristy. Hatraiza no iantsona antsika hoe iray tena, izany hoe mikambana amin'i Kristy izany. Jaona 9:7-10 sy ny 9:10. Jaona 9:7-10 sy ny 9:10. Ary tahaka ny nanirahan'ny ray velona ary za koa velona amiray, dia tahaka izany koa izay mihinana velona amiko, ity ny mofo izay nidina avy tany an-danitra, tsy tahaka ny razana ny hinana nefa maty ihany, fa izay mihinana n'ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Mihinana, izay no voalaza eto. Mihinana, mihinana ity velona mandrakizay. Jesosy Kristy dia nirahan'Andriamanitra ray velona, ary izy koa dia velona ao amin'Andriamanitra. Izany hoe misy firaisana zany ao amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Dia tahaka izany koa isika izay mihinana an' Jesosy Kristy no velona ao anatiny. Mazava tsara izany namana Rila, fa tahaka ny olona anankiray eo, raha te ho velona dia mihinan-kanina. Tsisy mihitsy olona hoe hihinan-kanina izy androany ary afaka tapabolana izy dia tsy hihinana intsony, fa raha tiana ito izay fiveloman'izay dia mihinana mandrakariva izy. Ka tahaka izany ihany koa izany ny tenin'Andriamanitra, ny firaisantsika amin'i Kristy dia tokony hisy fitohizana tahaka an'izany. Ekena fa ny fahatongavan'ny sakafo anjary nofo no sary tsara sy tsotra, ary miteny indrindra hoenti maneho ny fiovan'ny tenan-javatra iray ety ivelany anjary momba ny tena, fa amin'ny zava-panahy indrindra koa no ampiasana izany tandindony izany namananary. Inona ny fanambarana nataon'i Jesosy izay mampiseho fa ara-tandindona io fomba fiteny io? Nisy fanambarana izay nataon'i Jesosy mampiseho fa ara-tandindona io fomba fiteny io. Ny tenin'i Kristy moa izany manambaran'izay ao amin'ny Jaona 9:7-13. Jaona 9:7-13. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Fanahy no mahavelona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Nampianarin'i Kristy mazava tsara tamin'ny alalan'ireo teny ireo fa ny hoe mihinana ny nofony dia midika hoe mivelona isan'andro amin'ny teniny dikany. Mivelona isan'andro amin'ny teny, izay ny dikany hoe mihinana ny nofony. Toy izay nataon'i Jeremia ny teny hoe hitako ny teninao ka nohaniko. Ny Jeremia 5:10 ka ny 9:9 no milaza an'izay: hitako ny teninao ka nohaniko. Teo amin'ny latabatry ny tompo, manahoana ny fitiavan'i Davida ny tenin'Andriamanitra? Salamo 7:7-7. Salamo 7:7-7. Endreny amamin'ny teninao raha andramako, mihoatra noho ny tantely ato ambavako aza. Endreny hamamy ny teninao. Andeha ho jerevantsika ihany koa namana anary izay voalaza ao amin'ny Ezekiela 2:9 sy 9. Ezekiela 2:9 sy 7. Fa ianao kosa ry zanak'olona, mihainoa izay lazaiko aminao. Aza maditra tahaka izany taranaka maditra izany ianao. Sokafo ny vavanao, ka hano izay hafahako anao. Dia mbola jerevantsika ihany namana anary izay voalaza ihany koa ao amin'ny Ezekiela 7:1 ka 9. Mora tadidy
Ezekela 3:7. Ary hoy izy tamiko, ry zanak'olona, vokiso ny kibonao, ary feno ihanyity orona taratasy omeko anao tiany tsy nainao, dia nihinana ka mamy tao ambavako toy ny tantely izy. Aseho amin'ny alalan'ny sakafo ilay tenin'Andriamanitra eto namananary. Atao ahoana moa zany no ahazahoana tombotsoa feno avy amin'ireo hery mahavelona ao amin'ny tenin'Andriamanitra? Atao ahoana no ahazahoana tombotsoa feno avy amin'ireo hery mahavelona ao amin'ny tenin'Andriamanitra? Petera 1:2. Petera 1:2. Fa tahaka ny zaza voateraka dia manirindro noho ny mpanahy tsy misy fitaka, mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Ny dikateny vaovao nataony Alfred Quen amin'ireo taratasin'ny apôstôly dia izao no fanambarana izany teny izany. Petera 1:2. Mikikika amin'ny tahaky ny anjara ronono ny zaza voateraka, tahaka ny zaza voateraka avy any amin'ny fiainana ny ambony koa ianareo, dia maniry ny rononom-panahy avy amin'ny teny mba hitombonareo amin'izany amin'ny fiainam-baovao. Izay no fanambaran'ilay dikateny vaovao nataony Alfred. Inona moa zany no vavaka nampianarin'ny Kristy antsika mba azahoantsika izany hanina sahaza ara-nofo sy ara-panahy izany. Misy vavaka nampianarin'ny Kristy antsika mba ahafahantsika manana izay hanina sahaza ara-nofo sy ara-panahy izay namananary. Ny Matio 9:1. Matio 9:1 izay tokony ho haitsinjery ihany koa. Vaky toy izao, omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Omeo izay hanina sahaza ho anay. Izay ilay vavaka nampianarin'ny Kristy antsika mba ahazahoantsika ny hanina sahaza ara-nofo sy ara-panahy. Zany hoe mila mangataka amin'Andriamanitra zany isika hoe omeo anay izay hanina sahaza ho anay. Raha tonga nofo ny teny ka nonona tamintsika, araka izay voalaza tao amin'ny Jaona 1:4, dia niseho tamin'ny alalan'ny nofon'olombelona ny sain'Andriamanitra. Iza moa izay namananary? Dia Jesosy Kristy. Dia toy izany koa, araka izay nitondran'ny fanahy masina avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona. Ny Petera 2:1-2:20, avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona, dia tsy maintsy nadika araka ny fitenin'olombelona ny sain'Andriamanitra. Zany hoe ireo mpanoratra ny tenin'Andriamanitra rehetra zany dia nandika izany tenin'Andriamanitra izany mba ho azontsika olombelona atao ny mamaky izany sain'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Baiboly dia atao hoe zava-miafina ny amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra io asa hifarombonan'Andriamanitra sy ny olona io. Dia ny sain'Andriamanitra aseho amin'ny fitenin'olombelona zany. Timoty 1:3-5. Aleo vakitsika mihitsy izay namananary. Timoty 1:3-5. Fa raha tratra ela dia ny ahafantarako izay fitondrana mety atao amin'ny tranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona sady andry sy fiorena ny fahamarinana. Zava-miafina marina tokoa ny firaisan'ny sain'Andriamanitra sy ny fitenin'olombelona. Samy lazaina hoe tenin'Andriamanitra ireo endrika roa ny amin'ny fanambarana an'Andriamanitra voaseho eo amin'ny nofo sy ny fitenin'olombelona ireo. Izy roa ireo no teniny fiainana. Noho izany dia izao ihany
no azahoana mivelona amin'ny teny masin'Andriamanitra toy ny mihinana ny teny velona dia ny fandraisana ny famakiana ny baiboly ho toy ny firaisana ara-panahy vaovao hatrany amin'ny Kristy. Tapitra ny fotoana nahafahantsika miara-nianatra ny tenin'Andriamanitra androany. Mino izahay fa hitondra fahalalana vaovao ho anao ny fiarahantsika mianatra teto. Na dia tiana zahoany niaraka dia voatery tsy maintsy misaraka namana anary, koa dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Isaorana ianao naharitra ny aino hatramin'ny farany. Mandra-pitafa tokoka. Tarika Giovanni. Iteninao Jehovara, diteny fiainanao anay, mitarika ny dianay, manorolana marinay, fanilomana zavako, ny diana ho todery, aminy lakana. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Iteninao Jehova mandresy lahatra toko, manome toky hery ho an'ireo zao reraka. Niteninao dia tsindry mandravy amina, nomena mba hiainana. Iteninao mahery, manome fiainana maova, manuva fosisa
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. faniteninao no fahamarinana. taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. noho ny fahasoavany raintsika ny an-danitra dia mbola tafahoana indray isika hiara ianatra ny teniny fantoka amin'ilay fifanandrinana lehibe ny fianarantsika. Ao anatin'izany no andalianantsika ny loha hevitra hoe fitiavana sa fitiavan-tena ao anatin'ny andro vitsivitsy. Miaraba sady manasanao haritra hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Andilo isika hivavaka aty am-panombohana. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny androm-pahasoavana mbola halavainao izay mbola azahoanay mandalina ny teninao. Mangataka ny fanahinao izay hitaridalana anay amin'izao fianarana izao ary soraty eo am-ponay ny hafatra ampitainao amin'ny alalan'ity lesony ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Anderantsika manona ny andininy azantsika atao tsenjery amin'izao fiarah-mianatra izao. Tsy ino izany fa teny fikasana manome toko antsika dia ny Isaia 7:20. Andeha rahantsika manona izany. Isaia 7:20. Aza matahotra ianao fa momba anao ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitrao. Mampahiry anao sady mamonjy anao, eno mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Andeha ataontsika hoe mpiandrondry miandry eo amin'ny tendrombohitra oliva ianao ka mahatazana ny tanànan'i Jerosalema. Mandre feo samihafa ianao amin'izany. Fantatrao avy hatrany ny feon'i Jesosy. Mahatalanjona sy mahagaga anao izay lazainy, nefa dia tsy takatry ny mpianatra loatra. Raha nampamirapiratra ny tampon'ny tempoly, vita tamin'ny volamena ny masoandro mody, ary nitaratra teo amin'ireo rindrina tsara tarehy vita tamin'ny vato sarobidy, dia izao no lazain'i Jesosy tamin'ny fomba entitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy havelisy vato ifanongoa eto ka tsy horavana. Mateo 5:20. Very-hevitra ny mpianatra ary ho tahaka izany koa ngamba ianao. Inona ny tena tian'i Jesosy ambara amin'ireo teny ireo? Inona no ifandraisana izany amin'ny fiafaran'izao tontolo izao izay fanontaniana napetraky ny mpianatra Jesosy taminy? Mahaliana tokoa ny tantaran'i Jesosy ireo toe-javatra izay hitarika ao amin'ny fandravanan'i Jerosalema sy izay iseho mialohan'ny ivirenany indray ao amin'ny Mateo 5:20. Hitantsika eo amin'ny fandravanan'i Jerosalema ny tandindon'ny paikadin'ny Satana mba hamitahana sy handringanana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny andro farany. Manondro mazava ireo toe-javatra ny andro farany ao anatin'ny tontolo-kevitry ny faharavan'i Jerosalema, nitoro lalana nomeny Jesosy ao amin'io Mateo 5:20. Hodinitsika ny momba ireo paikady roa nataon'i Satana hamitahana sy handringanana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Inona moa izy ireo? Ny fanenjena sy ny fanaovana marimaritra iraisana. Izay tsy vitany tamin'ny tetikady voalohany, izany hoe ny fanenjehana, dia tanterahany amin'ilay faharoa, dia ny fampifangaroana ny marina sy ny diso. Tsy misy zavatra tampoka nefa amin'Andriamanitra, ary fambarany mieloha amin'ny fomba maro samihafa ny zavatra rehetra. Azo antoka ny fiarovan'ny olony na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra mafy indrindra aza. Ry mpiara-mianatra namako, tsy misy atahorantsika no avy satria efa niaro mandrakariva ny olony tamin'ny lasa Andriamanitra. Izay koa no isarantsika androany, misaotra noho ny faharetanao. Manasana mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.